Ampifaliana lehibe no hiarabako antsika tsirairay avy rehetra mpanaraka izao vavaka sy fampahirezana izao ary miarabanao ihany koa tonga soa eto eny ny fiadanan'Andriamanitra no tononoko aminao sy ho amin'ny ankonanao ary tena ampifaliana lehibe ho ahy hatrany ny misara aminao ny tenin'Andriamanitra ny afatr'Andriamanitra ary ianao ihany koa irareko mba tena hanampifaliana ianao tena hoe amin'ny fo falifaly no aoka andraisanao ny tenin'Andriamanitra raisy toy ny teny avy amin'Andriamanitra fa tsy teny avy amin'olombelona ary amin'izay fotoana izay dia tena hoe hiasa ao anatinao ny tenin'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra fa velona sy mahery izany tenin'Andriamanitra izany ka dia manasanao hiaraka hivavaka isika alohany andraisantsika ny teny. Tompo malalo misotra betsaka anao tokoa izay ny amin'ity tompotoana mahafinaritra izay omenao anay ity. Misotra anao izay satria momba anay hatrany ary miaraka aminay mandrakariva ianao ka dia manasa anao izay hiasa amin'ny fahafenonao eto indray Tompo tahaka izay fanataonao ary eo ka Andriamanitra ho tahinao ny teninao ho tahinao ny fonay tsirairay avy eny Andriamanitra mba ny fonay mba tena ho tany tsara afaka niriny ny teninao ary eo ka Andriamanitra ny teninao ihany koa Andriamanitra dia anatanteraka izay hampanirahanao azy ary ambinina amin'izay hampandehananao azy amin'ity androany ity ary eo ka amin'ny fahefan'i Jesosy Kristy irery ihany no hanapaka feneto ary ianao ihany koa no hanapaka ny vavaka hanapaka ny manodidina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hahafahako miteny Andriamanitra amin'ny fahafahana araka an'izay ampitenenana ho anahy eto ary amin'ny anaranao sy ho voninahitry ny anaranao no hanaovako izany vavaka izany. Amen. Ny lohateny izao avatr'Andriamanitra izao dia hoe apetrao amin'i Jesosy Kristy ny fanahinao rehetra. Apetrao amin'i Jesosy Kristy ny fanahinao rehetra. Petera voalohany toko 5:5 amin'ny anaran'i Jesosy no amakiana ny teny. Koa amin'izany manetre tena mba nitana maherin'Andriamanitra mba hanandratany anareo amin'ny fotoan'andro ary apetrao amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo. Amen. Ary apetrao amin'ny fanahinareo rehetra fa izy no miahy anareo. Ny fanahina dia midika tsy fahatokiana ary ny fanahina dia tsy toe-po avy amin'Andriamanitra fa tena raran'Andriamanitra mihitsy ny zanany mba tsy hanana fanahina ny zanak'Andriamanitra mba tsy hanana izany toe-po manahy izany ny zanak'Andriamanitra ary matoa moa Andriamanitra milaza dia ny meloa hoe apetrao amin'ny fanahinareo rehetra dia andikan'izay dia misy tokoa ny mety hampiahy ihany olona eto amin'izao tontolo izao na miteraka hiahy ao amin'ny olona ary Jesosy Kristy mihitsy nefa mandrara izany any amin'ny Matteo 9 izay anasako anao hoe aza manahy ozy izy Jesosy aza manany amin'ny ainareo aza manany amin'ny hoaninareo aza manany amin'ny osotronareo aza manany amin'ny hotafianareo ary ihany koa hoe aza manany amin'ny ampitso. Ary hoy ny tenin'Andriamanitra hoe iza aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainana na dia kely monja aza. Iza aminareo na dia manahy aza no mahay manampy ny andro iainana na dia kely monja aza. Dinio anie ny tenanao hoe nanova zavatra teo amin'ny fiainanao ve ny ahiahy? Nanova zavatra teo amin'ny ao ve ny ahiahy teo amin'ny fiainanao? Tsy ariava malala ny ahiahy raha vao miteraka tsy fahasalamana miteraka zava-doza. Ny ahiahy dia miteraka zava-doza amin'ny fahasalamana ary maika moa fa amin'ny ara-panahy. Miteraka zava-doza amin'ny ara-nofo ary amin'ny ara-panahy ihany koa. Ary izany indrindra no anasan'Andriamanitra anasy ianao mba hametraka amin'ny fanahinao rehetra amin'ny Jesosy Kristy. Matoa misy ny fanahina dia misy ny tahotra. Ireo zavatra roa ireo dia miara-miasa ary ireo no voalohany indrindra fahavalo ny finoana ny zanak'Andriamanitra, fahavalo ny finoana ny ahiahy sy ny tahotra. Izany hoe matoa ny olona iray mitoetra ao anaty ahiahy sy tahotra dikan'izay dia olona tsy manam-pinoana izy. Fa ny olona mindro hiava malala dia tsy mitoetra ao anatin'ny ahiahy fa raha tonga ara ny ahiahy, raha tonga ara ny tahotra dia tsy mitoetra ao anatin'izany izy fa mametraka izany, mitondra izany eo anatrehan'i Jesosy Kristy. Amen. Ary te hampafantatra anao hoe ny zavatra izay
atahoran'ny olona ihany no mahazo azy na ny zavatra izay ahiany olona ihany no mitranga aminy. Ary Joba dia manamarina izany atao amin'ny bokin'ny Joba 3:5-7 sy 9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andao nefa kitsika fa izay atahorako kosa izy Joba no mahazo ahy, ary izay angovitako no manjo ahy. Tsy mbola nahita fiadanana na fitsaharana na fakana aina akory aho zao dia tonga indray ny tebiteby. Mino fa malala ny tantaran'i Joba sy mahafantatra ny tantaran'i Joba ianao. Fa i Joba mihitsy no miteny fa izay atahorako kosa izy no mahazo ahy, ary izay nangovitako no nanjo ahy. Ny zavatra izay natahorany ihany no nahazo azy, ary izay nangovitany ihany no nanjo azy. Ny fanahiana ny tahotra rehefa saintsainina, rehefa hiainana dia tanteraka. Koa dia mampafantatra anao Andriamanitra amin'ny alalan'izany tantaran'i Joba na izany tenin'Andriamanitra izay nampitondrainy an'i Joba ho anasy ianao izany. Matoa moa nambaran'i Joba dia ny ainany, ary matoa voasoratra ato anatin'ny Baiboly dia fianarana ho anasy ianao izay antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Mba tsy toetra ao anatin'izany tahotra sy ahazany ianao, fa raha mbola veriko ihany matoa Andriamanitra miteny hoe apetra ho aminy fanahianareo rehetra. Dikan'izay dia mety hisy ny zavatra izay mety hiteraka iahy amin'ny olona, mety hiteraka tahotra amin'ny olona, fa ny zava-dehibe dia tsy ny fijanonanao na ny fisaintsainanao an'izany, fa ny fametrahanao fenao amin'i Jesosy Kristy, fametrahanao ny fanahianao rehetra amin'i Jesosy Kristy, fa izy no miay anao. Izy nefa manome toky fa miay anao izy. Amen. Ka ahoana indray ary isika no hisalasala. Ary ny salamo dia manambarany amin'ny salamo 5:10, salamo 5:10 dia ny 2:20 hoe apetraho amin'ny Jehova ny entanao fa izy no hanohana anao. Apetraho amin'ny Jehova ny entanao fa izy no hanohana anao. Le entana dia tsy inona ry hava-malala fa ahiasy tahotra. Ny ahiahy anao io tahotra io fanahinao io dia tena enta mavesatra ho anao. Ary tadidio tsara fa ny olona mavesatra entana, ny olona mavesatra ry hava-malala izay mitondra entana mavesatra dia tsy ho afaka hiazakazaka, ho sasatra izy amin'ny alehany. Koa dia anjaranao no mametraka ny entanao amin'Andriamanitra. Apetrao amin'i Jesosy Kristy ny entanao, ny fanahinao rehetra. Amen. Koa manasanao hametraka izany fanahinao rehetra izany amin'i Jesosy Kristy, fa izy rery ihany no afaka mitondra izany fanahinao izany, izy rery ihany no afaka manafaka izany tahotrao izany sy ahiahinao izany. Koa dia araka ny tenin'Andriamanitra izay novakitsika teo eo amin'ny Petera 1:5-7. Koa manetrehy tena ambany tana maherin'Andriamanitra. Eny, manetrehy tena ambany tana maherin'Andriamanitra. Eto ampanetrehy tena eo anatrehan'Andriamanitra izany fanahinao izany. Eny, ary apetrao aminy izany fa izy no hiay anao. Iaraka hivavaka isika. Eny, makasitraka betsaka anao tokoa izay iray masina tsara indrindra ny amin'ny teny izay nomenao anay, fampahirezana nomenao anay tamin'ity andro an'ity. Eny, Andriamanitra tsy tena hoe manana antony lehibe tokoa ianao matoa miteny anay Andriamanitra, satria fantatrao tokoa ny toebonay, fantatrao ny mahazo anay ety amin'ny zao tontolo zao, ka tena tianao izay mba hitondra izay mety fanahinay rehetra, mba tsy toetra ao anatin'izany, mba tsy hilanja izany Andriamanitra, fa mba tena hoe maivana tanteraka na mpiadanana, satria ny tahotra sy ny ahiahy dia manaisotra n'ilay fiadanana izay efa nomenao anay, izay efa napetraka ao ato anatinay. Ka dia amin'ity andro an'ity izay Andriamanitra dia mametraka feno fanahinay
ilainay rehetra. Eny raha misy Andriamanitra zavatra zay mety hoe adinonay dia aoka mifanahy masina anao ny apatsia ka mba hitondrana izany eo anatrehanao. Ampianaro izay meo anay ny fitoepo matoko mandrakarivanao. Mino anao Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia misaotra tompony amin'ny teninao fa ny teninao tokoa dia tsy miverina foana any aminao raha tsy efa mahatanteraka izay ampanirahanao azy ary ambinina amin'izay ampandehananao azy. Makasitraka Tompo. Amen.